Eto amin'ity toerana misy ity no anarantsika izay ady hevitra izay fa mialohan'ny zavatra rehetra dia ndeha ho fatarina amin'ny alalan'ity fanadihadiana ity hoe izy avokoa ireo rehetra aneho hevitra ao anatin'ny tapany voalohany ny fandaharana amin'ity anio ity. Ireo mpandray anjara miady hevitra ary nirina miora sindita tiana tovovavy 20 taona monja mpianatra lalàna eny amin'ny université Antananarivo mpandio amina danse no sady modèle photo ihany koa raha vao avy safidy ajaina Hyacinthe 20 taona ny tovolahy mpianatra science du tourisme master 1 ao Akatso sy management en tourisme et hôtellerie master 1 ao amin'ny NTH mpandio amina danse ihany koa hatramin'ny taona 2014 Kevin Ravonsoa na DJ Mijay Papandi miary Tinandria Mitansoa podcaster mbola mpianatra Zafy Maleo tiavina Jerry Benson na Conan prix efa azony Slam Démocratie Spit Master of Tana Jad Andrianjaka podcaster mbola mpianatra Bartafika Nampona Ramana Koadzaina pilote run mbola mpianatra deuxième année en informatique et gestion ao amin'ny CNT Mady mpakafy sport mécanique Rabenay Rainy Tsara Jackie na Idilan Hugo passive monitoring Airtel mpakafy sport mécanique. Toerana avokoa ireo rehetra izay aneho hevitra tonga solo ianareo atao anatin'ny fandarana Saint-Valentin dao iray zao resahana dia aleo tonga dia hojerentsika avy hatrany fanadihadiana voalohany satria dia izara telo ny ady hevitra atao anatin'ny fandarantsika ho arahantsika avy hatrany ary ho fatarintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny loha hevitra voalohany. Fitaovana isan'ny be mpampiasa indrindra maneran-tany ary tsy misaraka amin'ireo mikirakira sy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny Facebook. Tany amin'ny taona 2014 no namoronan'i Mark Zuckerberg ny Facebook. Tambazotra tserasera sosialy ahafahan'ny mpikambana ao anatiny mandefa sary, manaparitaka horonan-tsary ary mifandray amin'ireo lavitra ny Facebook. Ankehitriny kosa nefa dia mivelatra sy misokatra amin'ny firenena maro ny Facebook raha tany am-piandohana dia ho an'ireo Amerikanina ihany sy ireo mpianatra tao Harvard no afaka manokatra ny kaonty amin'ity Facebook ity. Misokatra ho an'ny firenena maro ny Facebook ankehitriny ary maro isika malagasy no mampiasa azy. Tompoko mampiasa Facebook ako. Ien tompoko. Ie, mampiasa Facebook. Tompoko. Ie tompoko. Efa manao Facebook. Iresahana amin'ny fianakaviana dia iresahako amin'ny patron koa indrindra. Jerevako actualité dia iresahako amin'ny namako. Tanafatra satria ahalalana vaovao mafetifety kokoa zany ny Facebook. Ny antony ampiasako Facebook iseraseraana amin'ny namana sy ny havana rehetrarehetra. Iresaresahana amin'ny namana, ijerevana actualité. Ny antony ampiasaiko Facebook avatarako an'ireo actualité izay miseho eto Madagasikara sy ny any ivelany sy resahana amin'ny namana sy ampiasaina amin'ny fianarana. Ie, efa niona tamin'ny olona tao anaty Facebook. Ndresaka teo amin'ny 2 mois teo dia niona. Sy niaraka dia mifankaty. Nisy disadisa dia nisaraka, tsy tena haritra. Ie, raha ohatra ka tena hoe mifankaty ilay olona anankiroa. Mahafantatra. Nahita ka maromaro mihitsy ako amin'ny namako sasany ireny. Misy fotoana aloha raha niona izy dia miaraka, misy miaraka, misy rencontre fotsiny. Fa namako ilay izy dia namako lehilahy. Tsy haiko aloha fa ohatra manana fikasana hivady mihitsy zareo. Fa mbola tsy tanteraka fa fikasana zany. Fa ny ankamaroany ireny tsy ohatran'ilay sary ao amin'ilay Facebook ny hitany réel. Manaraka zatsy matoky raha resaka Facebook manaraka zatsy matoky raha resaka Facebook fakana mitaka kawansary fakana mitaka kawansary fakana mitaka kawansary fakana mitaka kawansary eo amin'ny fotoana angamba. Raha ny hitako aloha matetika raha tsy fiara satria tsy dia tena matotra loatra le relation raha hoe ao amin'ny Facebook raha olona mbola tsy mifankafantatra mihitsy. Izy aloha misy maharitra dia misy vetivety ihany satria ohatran'ny hoe tsy dia tena mitombina tsara ilay ao anatin'ilay izy fa pary relation maniditsidina fotsiny ihany zany.
mivoatra manaraka ny vaninandro ihany koa ny fampiasana ity tranokalaserasera ara-tsosialy ity amin'ny fitaovana aingana raha ampitana vaovao azy dia mivelatra ny mampiasa azy taty aoriana na fampitambavao na fitadiavana asa fivarotana eny hatramin'ny resam-pitiavana azy dia toa hita ao amin'ny Facebook avokoa. Maro tokoa ireo fikambanana na groupe ao amin'ny Facebook ihonan'ireo manana viana mitovy ohatra hoe mivarotra sakafo fa tsy latsa-danjan'ireo ihany koa ny fitiavana. Ankoatran'ireo groupe dia maro ireo mikaroka sy manantena ny ahitany silam-panahiny ao amin'ny Facebook. Ny loha hevitra ho resahana voalohany amin'ity anio ity ato anatin'ny Saint-Valentin ndao iraina ndao resahana dia ny hoe tokantena azo antoka ve ny fitadiavana olontiana sy ny fihaonana ao amin'ny tambazotra serasera Facebook. Araka ny fanadihadiana iny dia izay ny loha hevitra voalohany ho resahan'izy fito mianadahy amintsika ny tokantrano any ho an'ny miantefa ho an'ny tokantena tsy voatery akory tsy voatery hoe ireo tokantena ihany no mitady an'izany ao amin'ny Facebook fa mety hoe ireo ihany koa hoe mitady namana any lavitra any ary tsy voatery hoe ny fiainan'izy ireo no tantarainy izay moa ady hevitra ny ady hevitra mety hoe zavatra hitany manodidina azy eny amin'ny fiarahamonina eny dia misokatra ary ny ady hevitra ato anatin'ny Saint-Valentin ndao iraina ndao resahana. Amin'ny lafiny iray amiko azo antoka ihany raha ohatra ka hoe olona fantatrao ohatra hoe namanao tambola kely na mpiara-mianatra taminao dia tianao ohatra dia afaka diadiavinao amin'ny Facebook olona efa fantatrao zany. Fa amin'ny lafiny maharatsy an'ilay izy indray hoe tsy mampahazo antoka anazy misy mantsy zao be dia be ny fake, ny usurpation d'identité, ny dol et tout. Dia le olona zany afaka mamorona personnalité any dia misy risque kokoa zany amin'izay lafin'izay. Raha zaho manokana alohany ohatran'ny sarotsarotra ihany ny teny hoe ho azo antoka satria ny olona tadiavinao aloha zany dia olona azo atao hoe tsy misy ihany tadiny tsy misy ianao rehefa any amin'ny Facebook zany ataontsika hoe FB ohatra ny elabe le Facebook dia fahitako anazy misy foana zany ianao mahita an'le sariny ianao amin'ny voalohany dia taitra be ianao mahita anazy dia izy koa moa zany ianao zany tonga dia astuce nomeko zay ngambany ny hevitro hoe amiko tsy dia azo antoka loatra fa ianao raha vao mijery ny photo de profil an'izy io supposantsika hoe vehivavy le izy mijery ny profil an'io ianao ka vao hitanao misoratra etsy ambanin'le sariny etsy hoe kandi caméra na le zavatra ohatrohatra zany dia aza miditra tena olala mbola be dia be ny apliva tena anao fitenenana. Amiko manokana koa moa tena tsy mahatokotoky an'ireo mihitsy satria misy olona zao ny photo de profil any eny hoe mba tsara be zany no mipôzy dia tena metimety dia avy eo zany mandeha niresaka on se parle et tout rehefa tonga amin'izay fotoana olona tena ohatrany tsy izy mihitsy le photo de profil le olona amin'le photo de profil mibangy volo tsara mipôzipôzy tsara tonga avy any amin'izay ohatra ny olona tsy mibangy volo fitelo taona angamba ny hita fa tena décevant be ilay izy indraindray dia amiko manokana tsy azo antoka le izy ary resaka fizika fotsiny aloha zay. Raha ny hevitro manokana indray Facebook zany zavatra virtuel io afaka misandoka olo-kafo ianao anatin'le izy iresaka amin'olona tsy hanaratsy ny tenako mihitsy hoe zao ny defaut-ako. Hevitro manokana aloha zany zay dia azotsika tsy sainina amin'izay zany hoe possible koa hoe izay daholo no ataon'ny olona amin'ny Facebook hoe zaho ohatran'izao no tiako ho taratry ny olona ty amiko ao amin'ny Facebook. Dia izay ny tena danger amin'le hoe hitady olo-tiana ao amin'ny Facebook amin'le faux profil isan-karazany tsy afaka ho assurenao à 100% hoe tena arak'le tianao marina mety hoe voateny tao ny endrika fa mety ho arak'izay koa ny toetra. Matoy nisy zany dia ao anatin'ny seraseratsika zany anatin'ny atao hoe Facebook fa manaiky zany aloha anatin'ny Facebook hoe tsy voatery kosa ny olona rehetra
dia anana an'izay sentiment zay hoe andainga foana na tsy izy iny fa pourcentage zany tafiditra foana ny tsara dia ao foana ny ratsy zany amin'ny zavatra atao foana zany iny na ankoatran'ny Facebook ary dia ahitana an'izay foana na message par téléphone ary fa amiko manokana ny anatsarako an'ilay izy dia hoe ny Facebook efa ny téléphone angamba amin'izao efa haut de gamme daholo misy ny selfie ny Candycam sy ny ohatra zany ekeko hoe manova sary fa ny alany fotsiny angamba ny resaka hoe ara-tsy hitarehanao raha misy mony ianao dia mety hoe tsy hita zany fa réalité anao foana no aseho an'iny Candycam iny dia ny fitiavanao anaty Facebook zany amiko azo ekena ihany raha mahay mifampiresaka dia miona dia mitoy ny fiarahana fa ny lafa ratsiny zany dia hoe olona tsy mifankalala aminao mihitsy no iresanao dia tsy fantatrao ny situation familiale anaina sy ny tena mombamomba azy zay angambany azafaiko raha aminah indray fomba fijeriko azy ny olona rehetra zany samy manana ny hoe fomba hifiainany daholo misy zao ny olona ohatra hoe nahazo tombontsoa tamin'ilay izy raha ohatra hoe fa destiné kosa le olona roa hiaraka ohatra dia tsy nanam-potoana mihitsy sady tsy nanana toerana hoe ionana saotra izany dia tanaty Facebook ohatra mifankahitandry zareo dia miaraka ry zareo dia tombontsoa zay fa raha hoe basena amin'izay mihitsy ilay izy hoe anaty Facebook no tadiavana olo-tiana tsy mety ilay izy aminahy tsy mety fa ianao miteny an'izay fa be dia be zany kokoa daholo aloha mibandy akamako rehetra manao an'izay fika izay fa ny androm-piainany eo amin'ny Facebook io dia mikotsipa dia izay fotsiny dia ny tena dekany amin'ilay izy olona 10 ny tonga dia indray resany vehivavy anaky 10, 20 fa tsy zakany na ndray ary ohatra izany foana zany izy mety hoe mino oui je calme je me calme dia ohatr'izay zany hoe le izy zany amiko tsy dia tena hoe voatery hoe ho sura foana ianao fa rehefa désespéré ve ianao tsy hitady any ihany presque en génération aty aoriana zao mpanambady le ankizy le mionao reny dia mbola jeune daholo dia afaka hitena hoe azo antoka nefa misy tsy azo koa fa misy fitaka be satria ny application Photoshop ohatr'izany ny andriam-bavilanitra rehefa mandefa sary io mbola mandalo traitement maromaro rehefa mandefa Facebook manana namana vehivavy dia ohatrohatr'izany fomba fiainana zareo dia hitako fotsiny exemple ho anahy fa zaho manokana zao aleo le hitahita eny ihany tsy afaka hovaina mihitsy hoe zay tsika manko vao manao ohatra hoe FB dia efa misy sary tonga dia tonga ao an-tsaintsika taloha nefa misy ny site hafa raha tsy teny fotsiny ohatra hoe mitika zao fitadiavana olo-tiana via internet dia tsy afaka atao ohatr'izay ihany koa hoe ny Facebook hoe satria matetika rehefa hoe mitady olo-tiana taloha dia tena mandany vola mihitsy miditra cyber tamin'izany mbola tsy agogo be ohatr'izao manko ny internet dia tsy afaka hoe ho tanterahana ohatra ny taloha ihany koa hoe Facebook marina mihitsy n'izay satria anatin'ny Facebook ahoana re zany tsy ho voatery matoa ianao manana mio anaty Facebook raha vao manokatra Facebook ianao dia tsy olona tsy ho fantatrao mihitsy no azahoanao an'iny namana iny fa amianao aloha fianakaviana na namana fantatrao dia mandefa demande aminao dia miaccepte anao io fa ianao miaccepte an'iny dia tonga amin'izay le suggestion-le membre d'amiany dia ao amin'izay ianao no mitady ohatrany hoe mitohy zany mitohy misy continuité zany le zavatra fa tsy hoe tonga ianao fa arakarakinao koa le hoe mitsatoka anarany ianao fa amin'izay manokana aloha tsy hoe manatsara ny Facebook foana fa ny zavatra rehetra ho ahitana ny lafy tsarany ahitana ny lafy ratsiny fa anatin'ny Facebook zany dia ataoko ohatra hoe ohatra aminahy zany le izy satria tsy hitako izy no teneny eto raha izaho manokana zao anaty Facebook dia miresaka hoe misy vehivavy manintona na ionana tsy iona na sary na tsy sary dia endrika foana aloha manintona ny olona voalohany fa tsisy hoe alina no ny afantarako izay ho an-tsainy io na amono ahy io na ho raty-sainy fa endrika aloha miatire voalohany io fa miatire anahy le endrika dia miezaka mba mampiresaka anazy hoe ay ianao dia mamantatra anazy dia avy eo amin'izay rehefa mandeha ny amin'ny resaka dia mangataka sary direct mba envoie photo anao zao
dia ananato fionana foana any vao tena afaka mifankalaly fa le raha firatsin'le Facebook fotsiny a dia hoe misy efa fotoana voaomana andro lany a le rehefa tsy tany saina ntsony a tonga ny ale fotoana iona ny ianao na tsy mipotra ny ray na tena tsy izy mihitsy no mipotra amin'iny le moderia pita no miandry lo ie misy karazana zavatra dangereux mihitsy anatin'le izy fa tsy resaka hoe olona tsy aposipozina le izy fa misy ny pédophile koa tsy anatin'izany koa matetika moa ny tanora foana resana momba an'izay fa misy koa ny olona efa somary lehibe tratran'izay fa bon jeune moa zany resaka androany dia allo zay ny resako ohatrany hoe misy za zao ohatrany hoe tena resaka exemple amina mihitsy ohatrany hoe za zao miresaka aman'olona dia le quand le lela resako zany ohatrany hoe mba tsara ery dia nefa naveo indray rehefa tonga amin'izay le fotoana hoe iona dia rangaha efa lehibe mihitsy ny tonga eo reny a tena de préférence aloha tsy miresadresaka amin'ny olona tsy fantatra fa sura kokoa les discussions ohatrany hoe namako le izy na hoe namako cousin ako na hoe entre olona efa fantatra zany tena miexiste zany ty olo ty fa raha hoe olona tsy fanta-piaviana no resahana alao ilamina ye le izy zany arakaraka le olona mihitsy ça dépend an'le olona hoe tena hoe ao anatiny hoe hikaroka mihitsy izy amin'ny Facebook dia samy manana ny fomba fandraisana an'le izy zany ny olona tsirairay fa misy le risque oui ohatra hoe ohatra ny olona anao zava-dratsy aminao ny tanjony amin'le Facebook dia zay zany tena hoe maharatsy an'le izy raha ohatra hoe amin'izay lafin'izay za te hiverina amin'le hoe possible ave hoe ho lasa hoe azo antoka ny fitadiavana olo-tiana amin'ny Facebook ohatrany mitika voalaza teo mety ho possible ihany zay misy ohatra ny groupe Facebook reny zany rehefa misy ny groupe spécifique hoe atao hitadiavana olo-tiana dia plus accès amin'iny kokoa le izy hoe afaka midécider anao hoe hiditra hoe tena hoe hitady marina ve ireo olona reo dia ny ao amin'izay indray nefa ny par rapport amin'ny mitika tsy misy hoe profil ny tsirairay hoe zao ty tonga dia afantaranao an'le olona hoe any amin'ity kokoa no mifanentana amiko na any amin'ity kokoa fa ny olona koa tsy hanao annonce be hoe za mitady olo-tiana mbola ataoko ngamba hoe mbola vitsy ny tena sahany zany eo amin'ny Facebook fa hoe na hoe ataoko hoe misy groupe arao ny ao fa samy eneno fotsiny atao anatin'le groupe fa ianao zany hoe andeha ajouteko ty olo-tiana ohatr'izao ohatrany tiako ny endriny araky ny lazainy dilanina teo dia arakarak'izay zany no mety hoe ho azo antoka ihany zoky nareo atao hoe zoky ny any tokantrano mety hoe misy génération efa taty aoriana mihitsy dia nareo no iangaviako amin'izay hoe mipetraka ho zoky izay anome anatra torohevitra ho an'ireo rehetra izay mampiasa Facebook betsaka manko ny tanora ankehitriny no mikaroka ny olo-tiany indrindraindrindra misy tena hoe rehefa hiditra Facebook dia hikaroka aloha hoe iza no silam-panahiko voalohany indrindra dia izay indrindra no iangaviako anareo eto amaranantsika ny ady hevitra amin'ny mahazoky anareo hoe inona ny torohevitra sy afatra miantefa ho anazy ireny ny torohevitra voalohany dia hoe orzala vakina fotsiny zany nareo rehefa manao paozin'ny lehilahy matsiny rehefa amin'ny telefônina an'iny ka ikotsip izy dia hita amin'ny défile loatra zao le sarin'le vehivavy dia alefany oatra zao le izy tiako ty ajouté tiako ty ajouté ty andrekako miala dia ny tiako lazaina amin'izay aza dia maika be fa mba dinidinio tsara aloha ny profil-le olona jereo hoe tena misy ve le olona sa hoe ahoana zay fotsiny angamba no tiako lazaina hoe manjary sao dia tonga ny anaty mpanao kidnapping matsy ianao vao tonga saina hoe ohatry ny tena tsenao le izy zay ngambany mianatra ho ana koa raha hoe tena
tena fankatia be mihitsy zao le olona mifampiresaka en MP reny dia mba manaova ihany Skype indraindray mba mifankafantatra tarefa dia mividy megako le hoe tsisy connexion dia mba mividy mega indraindray dia mba miaraka manao appel vidéo zavatra ohatr' izany mba fantarany hoe ve tena ohatr' izao nitarihan'ity olo ty rehefa tsy nalaina tamin'ny appareil pro nasiana photoshop zavatra ohatr' izany dia zay aminah indray le izy Facebook zany miforonina mba ho foronina le izy réseaux sociaux miforonina mba hifampiseraserana tsotsotra kokoa sady aingakaingana kokoa dia le izy tokony ho tazoma amin'izay fa tsy tarina be hoe tadiavana olontiana na ohatr'izany fa tokony hoe fampiseraserana amin'ny namana sy ny fianakaviana lavitra ohatr'izay. Amiko le Facebook tsy haiko efa ouvert be le neny ankizy ankehitriny efa presque efa manao daholo na ankizy 12 ans dia efa manao Facebook dia nefa izy rehefa ao tsy fantany hoe mety ahita olona efa lehibe noho izy misy koa ny olona tsy araka aminao raha tsisy intérêt an'izany dia le vehivavy zany le vehivavy kely le pingapinga ireny tsy haiko le tsy dia mahazo fahalalanao atokantrano dia lasa mikilavaka dia manitatra ao amin'ilay Facebook amin'ny zavatra amin'izao koa zany a ny Facebook koa afaka ahitana hoe toetran'olona anankiray raha amazoko zao ohatra dia hoe misy zandriko ataoko ohatra zany zay raha hoe raha tsy hany intsony izy hoe ampifantaro any namanao dia ho fantatro ny toetranao fa tonga dia Facebookanao no jereko dia fantatro ianao satria fa maharatsy an'ilay Facebook ho an'ny tanora mihitsiny zany a dia mampisetrasetra izy io le setrasetra ao anatin'ilay zany ianao zany io foa mijery an'ilay Facebook dia misy karazana intention be zany ao aminao amin'izay anitatra amin'izay le sainao tsy hijery fotsiny ianao hoe fianakaviana na sarina ohatr'izany fa raha vehivavy no mikitika Facebook dia hijery lehilahy foana aloha mamaiky anazy vitsy zany hoe anaty shopping anatina varotra anatiny ohatr'izany raha ho an'ny lehilahy indray izy aloha dia vehivavy foana azoko raisina hoe 100% 99% tazon'ny olona manao Facebook na lahy na vavy azo isaina fa tsisy manana hoe lahy ka lahy ny amiany be da be indrindra na vavy dia vavy ny be da be amiany indrindra fa ny lahy raha vavy ianao dia lahy ny be da be raha lahy ianao dia vehivavy foana ny be da be mahazo tena matoky an'izay mihitsy raha mbola hoe hojerena zany fa ny afatra kely apitako anatin'ilay izy fotsiny zany dia hoe ao ny lafy ratsiny dia ao ny lafy tsara fa anjara antsika zany mahay mametena ao anatin'ny Facebook raha resaka fitiavana ny afatra avy aty amiko indray dia ngamba hoe aza dia mahasasa loatra fa dinihana ihany aloha izay vao iona amin'ny olona anankiray ao amin'ny Facebook raha hoe tena hitady olontiana no tanjonao ao anatin'ilay izy ny tena tsara hoe olona efa hitanao efa fantatro avy aty ivelany arany ny hoe tena tsy masahy ianao dia alao ato amin'ny Facebook ity no resahako zay ngamba ny tena mety noho nyle tena olona tsy fantatro ao mihitsy dia ny afatra zany amin'ny mahazoky anahy dia milaza zany hoe mitandrema fa tsy kely lalana ny ratsy dia aleo mitandrina foana dia ny fianarana ny zava-dehibe aza dia variana amin'ny Facebook io nareo Makasitraka fiainanareo fito mianadahy no hevitra tamin'izay loha hevitra voalohany izay dia tsy alamainy akory ianareo fa manana fanomezana mba ho tadidinareo foana hoe tao amin'ny Saint-Valentin ndao iraina ndao resahany ity fanomezana ity dia isaorana moa ny mpanohana ny fandaharantsika dia ny bijouterie Sam René amin'ireny fanomezana ireny dia mahazo avokoa ianareo tsirairay avy